miarabanao tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra hanova amin'ny fiainanao ho lasa feno fifaliana, feno fiadanana ary feno fandresena. Miarabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fitiavana voalohany. Andreo antsika dia nomboka hianatra makasika ny hoe fahamarinana. Fa ny zavatra efa nijerentsika tamin'ny farany mantsy nijery anankiroa antsika dia nisy fotoana Jesosy niteny hoe tsy maintsy hiteraka indray ny olona, tsy maintsy homena natiora vaovao indray ny olona hozy izy, satria ny olona teraka tamina natiora mpanota dia rehefa teraka avao dia lasa manana natiora vaovao. Jesosy niteny hoe izay teraka ny fanahy dia fanahy. Dia aveo tamin'ny vidéo farantsika niresaka makasika ny famonjena dia zavatra fantatsika makasika ny famonjena dia famonjena dia fanomezana omen'Andriamanitra maimam-poana izay tsy mendrika andray anazy, fa tsy maintsy raisina amin'ny finoana nefa tsy maintsy raisina ilay izy fa tsy hoe tonga dia voavonjy ho azy ny olona. Dia androantsika hanomboka ny hoe fahamarinana. Andevakitsika Romana 3 dia 1:20-24. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoana Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa marinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia eto mantsy tenin'Andriamanitra manomboka amin'ny resaka misy an'izany hoe fahamarinana. Amin'ny 1:20 izy miteny hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra, 1:20 izy miteny hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra, 1:4 izy miteny hoe hamarinana maimaim-poana. Dia raha mbola manohery tsika dia any amin'ny 1:5 izy miteny hoe fahamarinany, dia 1:6 izy miteny hoe fahamarinany. Dia dikan'izany mantsy eo amin'ny tenin'Andriamanitra misy an'izany hoe fahamarinana miresaka izany tenin'Andriamanitra dia izay mihitsy manomboka jerentsika amin'izao dia mety hoe vidéo enina eo ilay izy miresaka izay fahamarinana izay. Androantsika hijery ny ampahany voalohany. Jerentsika voalohany dia mikasika ilay fahamarinana dia fanomezana raisina amin'ny finoana. Mitovy ilay fantovitovy ilay jerentsika tamin'ny vidéo farany ihany hoe famonjena hozy izy Jesosy dia fanomezana maimam-poana omen'Andriamanitra fa ilay izy raisina amin'ny finoana. Dia matomboksika eo amin'ny Romana 3 dia 1:20. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Dia eto mantsy somary misy zavatra fanazavana kely satria ny baiboly teny gasy miteny hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa raha ohatra hoe mijery an'io amin'ny baiboly teny frantsay zao tsika ohatra dia miresaka ny tenin'Andriamanitra hoe justice de Dieu. Dia dikan'izany mantsy hoe fahamarinan'Andriamanitra. Dia ny zavatra tena tenin'Andriamanitra voalohany mantsy hoe fahamarinan'Andriamanitra, tsy hoe fahamarinana nomen'Andriamanitra avy ihany izy dia lasa fahamarinantsika ihany, fa fahamarinan'Andriamanitra ilay resana. Dia na dia ny baiboly teny gasy ary tsika ka ohatra hoe manohy mamaky any ambany dia mahatsikaritra an'izany ihany. Amin'ny 1:20 zao miteny izy hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra, amin'ny 1:20 izy miteny hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ary ambanimbany ary amin'ny 1:20 amizay izy dia miteny hoe fahamarinany, fa 1:20 izy miteny hoe fahamarinany. Dia ilay izy mantsy zany fahamarinan'Andriamanitra ilay resana fa tsy hoe fahamarinana avy any amin'Andriamanitra fotsiny. Izy marina mihitsy hoe avy any amin'Andriamanitra ilay izy dia omen'Andriamanitra olona fa izy hoe fahamarinan'Andriamanitra ilay izy fa tsy hoe fahamarinan'olombelona. Dia zava-dehibe mihitsy mantsy zany satria miteny izany baiboly amin'ny raha midina kely eo ambanintsika hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Anisan'ny tenin'Andriamanitra mantsy miteny hoe tsy misy manana fahamarinana mihitsy ny olona. Ary ohatra hoe miakatra ny loloha kely ihany koa zao tsika dia amin'ny 1:10 amin'ilay Romana 3 teo ihany, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Dia dikan'izany mantsy hoe marina mihitsy hoe tsisy marina intsony mihitsy ny olona na dia iray, fa lefa nijerentsika tamin'ny vidéo teo aloha teo ihany hoe nandray ilay natiora mpanota avy amin'ny Adama ny olona dia nanaraka ny natiora iny koa dia vao may nanota. Dia dikan'izany tsy misy manana fahamarinana intsony ny olona fa izy mbola misy manana fahamarinana. Dia Andriamanitra tsy ary nanota mihitsy, tsy ary nanao zavatra tsy marina mihitsy Andriamanitra na dia kely faran'izay kely ary. Marina foana Andriamanitra tamin'ny zavatra nataony hatramin'ny voalohany, hatramin'izy namorona ny izao tontolo izao, mandra-patapitra izao tontolo izao, na dia amin'Andriamanitra hoe rehefa any farany dia tsara ny velona sy ny maty. Dia amin'ny fahamarinana foana ny anaovana izany rehetrarehetra izany. Dia dikan'izany mantsy zany marina ny olona hoe tsisy marina, marina ny olona hoe fananota dia fananao zavatra ratsy dia tsisy marina mihitsy na dia iray, fa Andriamanitra mbola marina foana. Dia amin'izay mantsy mahatonga izany zava-dehibe hoe fahamarinan'Andriamanitra, fa tsy voatery hoe fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy hoe fahamarinan'olombelona fa avy any amin'Andriamanitra fotsiny, fa fahamarinan'Andriamanitra ilay Andriamanitra marina hatramin'ny voalohany dia marina hatramin'ny farany. Dia iny fahamarinana iny mantsy zany ilay resantsika eto. Dia manohy izy miteny hoe dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra ozy ny baiboly teny gasy amin'ny 1:20. Fa mitovy an'ilay vakiantsika teo ny amin'ny baiboly teny frantsay hoe mitovy ihany justice de Dieu ny ato. Dia zany mantsy fahamarinan'Andriamanitra. Dia raha ohatra mijery an'io amin'ny baiboly teny anglisy koa tsika dia mitovy an'izany ihany. Dia hozy zany izy hoe dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoanan' Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Dia ny dikan'izany hoe fa tsy misy hafa mantsy hoe fa samy nanota izy rehetra dia samy tsisy manana fahamarinana intsony
mihitsy ozy izy na izy tsy hoe sasany za manana fahamarinana kely hoe mba azo diodiovina kely de azo ampiasapiasaina kely ihany fa samy tsisy manana mihitsy na de tokana fa samy nanota daholy na zay nanota be na zay nanota kely samy nanaraka ny natiorana fahotana iny de nanota daholy be matsikahatra za mihitsika amy zazakely za mahatonga sika mibety zazakely ohatra ny zazakely tsy fantatra mihitsy hoe inona ny antony de manotanota ho azy amy fotsiny tena mandiny faefatra amby roapolo nefa hamarina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana zay amin'ny Kristy Jesosy de zavatra fantatsika voalohany mahakasika ilay fahamarinana mazany hoe fahamarinan'Andriamanitra dika zany tsy hoe fahamarinana tsy azo antoka hoe atahorana sao de lasa diso tampoka na lasa mihena na lasa mitombo fa le fahamarinan'Andriamanitra iny le fahamarinan'Andriamanitra nananany hatramin'ny fandrenan'izao tontolo zao de mbola hananan'Andriamanitra hatramin'izy hitsara n'izao tontolo zao afarany iny fahamarinana iny le resana dika zany tsy mivova tsy atahorana hena tsy atahorana mesimba tsy atahorana hoe lasa tsisy ohatran'le fahamarinan'olombelona indray fa ny zavatra manomboka fantatsika manaraka de ozy izy hoe maimaim-poana hamarina maimaim-poana ny olona de zany ny toetrana fahamarinana azontsika rehefa nateraka Jesosy tsika rehefa nandrainy Jesosy de nateraka tamin'ny fanahy de fahamarinana maimaim-poana zavatra nomena le izy fa tsy hoe zavatra mila azo de ndika zany mijanona daholo le olona mieritreritra zany hoe mila mezaka misy olona mieritreritra zany hoe ataovy marina mety misy olona mivavaka an'izany foana koa angamba no hany isan'andro ataovy marina zay fa izy hoe fanomen'Andriamanitra le izy de maimaim-poana dika zany hoe sady tsy niasa atsika tsy nisy zavatra nataontsika hoe tsara be manahoana ohatra na tonga atsika nandray le fahamarinana fa dika za manaraka tsy hoe mila mezaka atsika mitazona ny fahamarinana iny so de hoe lasa tsy ohatran'ny karama ohatra ny karama zao any ampiasana de niasa be za ohatra de nomena karama fa izy mbola mila miasa tsara koa fa raha zany de voaroaka de tsy ohatra za mantsy zany le izy tsy hoe mitovy amin'ny karama fa le izy fanomezana maimaim-poana maimaim-poana amin'ny fahasoavana ozy izy dika za maimaim-poana amin'ny fahasoavana hoe maimaim-poana omena zay tsy mendrika indray fa le izy amin'ny finoana fotsiny nefa de dika za mantsy zany hoe tsy hoe satria za niasa be de namarin'Andriamanitra fa nomen'Andriamanitra maimaim-poana fa dika za manaraka koa tsy hoe mila mitazona ny fahamarinantsika iny tsika fa sao de very ohatra ny asa fa maimaim-poana le izy de fa nomena de atsika foana inona misy inona na misy inona de tsy mila mezaka tsy mila misy olona mezaka am'zany hoe mezaka zao de am'zay amarinana atrehan'Andriamanitra indray na mahazo fahamarinana betsabetsaka kokoa tsisy an'izany tsony de manaraka hoe noho ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy de noho ny mantsy milaza hoe antony zavatra na hoe milaza hoe inona no miteraka le fahamarinana maimaim-poana de ozy izy hoe noho ny fanavotana ao amin'ny Kristy de mitovy le mivakitsika tamin'ny Efesana 2 de le 9:7 ihany hoe tsy avy amin'ny asa ozy izy Paul fa ndroy siriareo de mitovy an'izany ihany tsy hoe avy amintsika tsy hoe noho ny fiezanareo na hoe noho ny na Andriamanitra nihitanareo mba fa manafana fo be nareo na zavatra ohatr'izany fa izy hoe noho ny fanavotana de le fanavotana koa tsy hoe fanavotana ty amintsika de hoe raha miezaka be androany de misy fanavotana de raha tsy miezaka de tsisy ozy izy hoe ao amin'ny Kristy de zavatra mihitsy mantsy zavatra mbola jerentsika zany amin'ny video any rindrina any fa zavatra mila fantatsika fotsiny hoe rehefa miteny baiboly ao amin'ny Kristy de zavatra fa vita hatramin'ny farany tsy mila ampiana tsony tsy mila toizana tsy mila hoe mbola ambomboarina na hoe mila tazomina sao de simba satria Kristy fa vita tsika zao tsisy mahita an' Jesosy tsony hoe mbola mandehandeha Jesosy tondra azy fijaliana eran'ny tanàna zavatra ohatran'izany satria fa vita ny zavatra nataony teto de lasa izy nandeha de rehetra tsika mijery any amin'ny Hebreo de miteny ten'Andriamanitra hoe mipetraka Jesosy zao fa tsy mitsangana tsony tsy miasa tsony izy fa mipetraka vita ny asany manontolo tsy misy ninona mila atao tsony de mipetraka izy de za mantsy zany zavatra fantatsika mahakasika ny fahamarinana manaraka maimaim-poana le izy sady tsy mezaka atsika hamarinana de tsy mezaka atsika mitazona an'le fahamarinana de manaraka hoe noho ny antony mahatonga le fahamarinana azontsika le fahamarinan'Andriamanitra nomena atsika de noho le fanavotana ao am' Jesosy dikan'izany tsy fanavotana ty amintsika tsisy ninina azoko atao atonga na ohatra hoe hamarinana kokoa ohatra na hoe tonga na hoe lasa very le fahamarinana satria le izy tsy ety aminahy fa ao am' Jesosy am'le fanavotana ao am' Jesosy de fa ao am' Jesosy foana le izy de fa misy an'izany fanavotana zany ao am' Jesosy fa vita hatramin'ny farany foana de dika zany mantsy zany hoe izy afaka mino de afaka tsy mino mazava ho azy de afaka mandray afaka tsy mandray fa izy tsy hoe satria ohatra hoe raha sendra tafanao adosoana ohatra de hoe lasa very le fahamarinana fa le fanavotana ao am' Jesosy miantoka ny fahamarinana koa natrehan'Andriamanitra de mazava be mihitsy mantsy zany hoe izy afaka tsy hamarinana n'olona raha tsy te hino an'izany raha tsy te handray an'izany fanomezana zany fa rehefa mandray an'izany tsika de tonga de hamarinana foana de fahamarinana azo antoka fahamarinana tsy atahorana hoe tsy hoe noho ny fiezahantsika be ohatra de hoe raha tsy miezaka be tsika indray androany de lasa tsy marina tsony fa tsy hoe noho ny fanavotana ao am' Jesosy de zavatra fa vita hatramin'ny farany zany tsy miovaova tsony
Dia mbola mitohy antsika amin'ny 5:20 izay nasehoan'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Dia matsy mifantatra manaraka le hoe amin'ny finoana le izy. Dia zany hoe fanavotana amin'ny asa, tsy fanavotana ho an'izay mezaka, tsy fanavotana ho an'izay mendrika, fa fanavotana raisiny izay mino. Dia izay mino rehetra zany mahatonga zany hoe ny ten'Andriamanitra miteny zany le tamin'ny Jaona 7:20 hoe satria tian'Andriamanitra be izao tontolo izao, sy ny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Dia nomena zany lalàna tokana dia mba tsy ho very izay rehetra mino fa hanana fiainana mandrakizay. Dia mitovy an'izany ihany mino fanavotana amin'ny finoana hozy izy, anehoana ny fahamarinany. Dia le fahamarinana iny mantsy zany hoe izay nasehoan'Andriamanitra hoe fahamarinan'Andriamanitra le asehony amin'ny tsy nahamalian'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba anehoany ny fahamarinany. Dia mbola manamafy le resaka andresantsika le nijerentsika tamin'ny baiboly teny frantsay teo ihany hoe fahamarinan'Andriamanitra le asehony. Dia iny le niraisintsika fa tsy hoe fahamarinantsika. Hozy izy tsy niteny hoe mba anehoany ny fahamarinantsika rehefa mezaka antsika no zavatra ohatran'izany, fa tsy hoe mba anehoany ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy, Andriamanitra zany mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan' Jesosy. Dia izy mantsy zany mazava ho azy hoe izay mino an' Jesosy zany dia hahamarinan'Andriamanitra, fa hozy izy hoe fahamarinan'Andriamanitra le aseho fa tsy fahamarinantsika. Dia Andriamanitra tsy tonga hoe hijery hoe iza ny marimarina kely dia ampiko fahamarinana, na hoe iza ny marimarina be dia ampiko fahamarinana, fa hozy izy hoe za manana fahamarinana. Dia iza nino an' Jesosy dia omeko an'ity fahamarinako ity dia lasa marina ao anatrehako. Dia za mantsy famonjena zany ny fahamarinana dia tsisy idirany amin'ny zavatra ataontsika mihitsy zany, fa safidy malalaka fotsiny tsika hoe raha ino za dia hamarina ao atrehan'Andriamanitra, raha tsy ino za dia tsy maintsy hanamarina ny tenako, dia tsy maintsy hanapirofo amin'Andriamanitra hoe marina za amin'ny tenako manokana. Dia tsisy matanteraka an'izany zany tenenin'le fahavakiantsika teo tamin'ny 10:10. Dia zany koa le teneny amin'ny 13:20 teo hoe satria fa samy nanota hozy izy rehetra dia tsy misy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. 17:20 aiza ny firehariana efa foana zany, amin'ny lalàna manao ahoana, amin'ny lalàn'ny asa fa tsy fa amin'ny lalàn'ny finoana. Dia efa mantsy ny ten'Andriamanitra miteny hoe ny dikan'izany fahamarinana zany dia tsisy afaka mirehare intsony, satria tsy hoe satria nisy hafa niezaka be dia nisy hafa niezaka kely, fa hoe samy tsy miendrika daholo fa samy nandray le izy maimam-poana, samy nomena fanomezana. Mitovy le ohatra niraisika tamin'ny voalohan'ny propaganda ihany dia tsotra hoe misy mizesta be izay nahazo t-shirt tsara, ohatra nisy nahazo t-shirt coton ohatra dia nisy nahazo t-shirt le lamba ratsy qualité reny, dia tsy hoe mizesta be le nahazo tsara, za nahazo tsara fa za ohatra hoe za tsara be za naninona, tsisy idiran'izany zany fa hoe samy nandeha tany fotsiny nahazo tsara dia ny sasany nahazo ratsy ohatra. Dia mitovy an'izany ihany zany, tsisy firehariana intsony rehefa amin'Andriamanitra rehefa aty amin'ny tesemeta vaovao aty amin'ny filazantsara, satria tsy nisy mendrika fa samy nomena maimam-poana daholo, satria tsy fahamarinantsika le izy hozy izy fa Andriamanitra naneho ny fahamarinany. Dia tsisy afaka mirehare amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, satria tsy fahamarinako le izy fa n'Andriamanitra, dia tsy afaka mirehare amin'izany hoe za maninona, tsisy idirako le izy satria Andriamanitra naneho ny fahamarinany. Fa izy mazava ho azy faly fotsiny avy hoe nomen'Andriamanitra fahamarinana dia faly, dia zany mahatonga le izy amin'ny alalan'ny finoana. 19:20 koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona fa tsy amin'ny asan'ny lalàna. Dia eto mazany tsaoke-hevitra no hoe conclusion hoe noho izany rehetrarehetra niresahana zany hozy hoe Andriamanitra maneho ny fahamarinany, le izy fanavotanao amin'ny Kristy, le izy hoe fanomezana maimam-poana, fanomezana fahasoavana. Dia koa noho izany hozy izy dia zao zany zavatra azontsika tenenina hoe ny olona dia amin'ny finoana no hanamarinana anazy fa tsisy idiran'ny asan'ny lalàna, tsisy idirany hoe fitandremana lalàna. Dia lalàna zany mantsy le hoe testameta taloha le hoe ohatra didy folo zao lalàna le hoe aza mandainga, aza mangalatra, aza mamono olona sy ny sisa. Tsy reny zany hozy izy ny ten'Andriamanitra ny hanamarinana ny olona. Tsy hoe mijery Andriamanitra hoe iza nitandrina didy folo dia ohatra mieritreritra natandrina telo ihany zany androany fahamarinana, na hoe natandrina ray na natandrina roa, tsisy idiran'izany hozy izy fa amin'ny finoana izay mino an' Jesosy. Dia hozy izy Andriamanitra hoe za manana fahamarinana, mino an' Jesosy ihany dia omeko ity ny fahamarinako omeko anao, dia lasa manana le fahamarinan'Andriamanitra izy. Dia misy ten'Andriamanitra anankiray manamafy an'izay fotsiny mantsy jerentsika kely eo amin'ny Korintiana 2:10-1:1 izay tsy nalala ota, Jesosy hoe tsy nalala ota iny dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy kosa isika. Dia mitovy le teo ihany hoe Jesosy hozy izy ny fomba natanteran'izany hoe tsika namarina tsy amin'ny alalan'ny asa zany hozy izy dia Jesosy natao lasa ota nefa tsy nanota. Dia satria Andriamanitra marina, le izy mantsy mifototra amin'izany satria Andriamanitra marina, dia Jesosy tsy nanao zavatra ratsy mihitsy na dia kely, nefa lasa natao tonga fahotana, dia zany nahatonga anazy hoe lasa maty.
fa ozy izy hoe nidikan'izany ozy izy de tsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika de rehefa amin'ny Kristy tsika ozy izy de tsy nanao zavatra mendrika hoe omena fahamarinana nefa lasa marina de satria Andriamanitra marina roatra zany Andriamanitra hoe nanameloko an' Jesosy de lasa meloko Jesosy nefa tsy nanao zavatra ratsy na de kely de zany nivaly ny fahamarinan'Andriamanitra hoe satria Andriamanitra marina de tsika rehefa ao am' Jesosy de lasa marina tsika na de tsy nanao zavatra marina na de kely ary na de mbola tsy nanam-porofo zany ary hoe za marina de lasa tonga de marina ho azy de roatra zany ataontsika ohatra zany hoe satria Jesosy tsy nanota mihitsy na de kely fa natao tonga fahotana de roatra zany Andriamanitra mbola hitazona fahotantsika amintsika ihany ohatra rehefa manao zavatra ratsy tsika de ataon'Andriamanitra diso indray de lasa tsy marina am' Jesosy izy satria Jesosy tsy nanao zavatra ratsy na de kely nefa natao lasa tonga fahotana tamin'ny fijaliana de lasa maty de raha ohatra hoe aty aminahy ohatra de lasa raha ohatra rehefa mino an' Jesosy aho de lasa tsy marina am' Jesosy Andriamanitra de lasa tsy marina am' tenany ihany raha ohatra hoe mbola mandiso anahy foana izy noho ny fahotako ohatra de za mantsy dika zany hoe natakalo Jesosy tsy nanota fa natao lasa fahotana de rehefa ao am' Jesosy tsika de tsy nanao asa fahamarinana tsika tsy noho ny asa nefa lasa tao marina de mitovy ihany Jesosy lasa mpanota sy tsika lasa marina de za mantsy ny tena anisan'ny dikan'izany tenenin'ny Paoly any amin'ny Romana zany fa hoe le any amin'ny Korintiana fotsiny izy manazava kokoa ohatry ny hoe no fomba natanteran'le izy ohatry ny hoe no fiasana zany hoe fanavotanao am' Kristy zany manamarina antsika maimam-poana de vakitsika manaraka Romana 5 de manomboka amin'ny 5:10 nefa tsy tahaka ny fahadisoana ny fahamezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoana anankiray na tonga ny fahafatesana ho an'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana ho an'ny fahasoavan'olona anankiray de Jesosy Kristy no tonga be ho an'ny maro kosa de tomantsy Baiboly manomboka miresaka ny fahasoavana ozy izy tonga be na hoe vakitsika amin'ny teny frantsay mantsy fa ohatrany hoe teny tsy de mazatra zany le hoe tonga be ozy izy hoe abondamment mantsy le tonga be na hoe mitobaka de nisan'ny toetra le fahasoavana na le fahamarinana mantsy rehefa nandray le fanomezana antsika de hoe mitobaka dika zany hoe mitobaka betsaka be tsy ohatran'le hoe zavatra atahorana tsy ampy misy fotoana zao ohatra misy zavatra tsy mitobaka de tsy ampy atahorana tsy ampy fa ohatra hoe rano be zao rehefa varatra ny andro de ohatra hoe avy ny orana mitobaka be ny rano de tsy hoe misy matao zany sao de tsy ampy ty orana ty fa na hoe sao de tsy ampy ny rano fa mitobaka rehefa mitobaka be ny rano de tsy hitandray hoe atao ahoana fa zay zavatra atao eo de feno rano daholo ohatran'izany zao rehefa le tondra-drano reny feno rano daholo ny tambary ohatra de mihoatra de feno rano tsisy tsy feno rano tsony naiza de ohatra zany dika zany mitobaka zany na hoe tonga be ozy izy ny amin'ny Baiboly teny gasy hoe mitobaka feno fahamarina za ohatra feno fahamarina ihany feno fahamarina daholo n'olo de mihoatra le izy de feno tsisy hoe tsy ampy fahamarinana tsony de raha mbola toizantsika ihany hoe ary tsy tahaka ny avy amin'ny anankiray izay nanota fanomezana fanonona ataony anankiray niseho ny fitsarana fa noho ny fahadisoany maro kosa no niseho ny fanomezam-pahasoavana fahamarinana de tonga de dingantsika mantsy fa efa nivakitsika tamin'ny video farany hatreo amin'ny 9:9 fa ozy izy amin'ny 9:20 ary lalàna de niditra koa be ny fahadisoana fa teo amin'izay ny abeazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra de to mantsy mitovy le hoe nioatra be mantsy ohatran'ny hoe nioatra fotsiny amin'ny teny gasy fa raha verenantsika jerena amin'le Baiboly teny français teo ny 9:20 ozy izy hoe or la loi est intervenue pour que l'offense abondât mais là où le péché a abondé la grâce surabondé de mitovy le mitobaka teo ihany mantsy zany mitovy le tao amin'ny 9:20 teo ihany de dika zany mantsy fahasoavana ozy izy nioatrana hoe mitobaka be lavitra de ohatran'ireny rano reny rehefa tena tondraka ny rano ohatra de feno rano daholo tambary tonga de fotsy be daholo tambary manontolo tsisy hoe tambary nianina lalindalina kokoa de hoe tsy feno fa tonga de feno daholo de ohatra zany mantsy zany fahasoavana ohatra zany le fahasoavana le mitondra le fanomezana fahamarinana mitobaka tsisy n'izany hoe ianina nanao ratsy bebe kokoa de nisy fahamarinana tamin'ny ianina fa teo amin'ny atsasany le izy de tsy ampy tsony fa ozy izy hoe mitobaka na de tamin'izay toba fahotana ozy izy na de tamin'izay lavaka lalina indrindra zany de feno an'le rano de mitobaka be maromaro ny rano ohatran'izany zao rehefa tondraka ny rano marimarina be ny tambary tsy hita tsony hoe tambary ny anina le ivaiva teo hita de hoe ty tambary ny anina le avoavo fa feno mitobaka marin-drano daholo ny rehetrarehetra samy feno an'iny araka le abetsaka le rano tondraka iny de ohatran'izany mantsy zany le izy rehefa le tonga le fahamarinana le fanomezana fahamarinana de feno marin-drano mitovy manana le fahamarinan'Andriamanitra na dika zany hoe marina mitovy an'Andriamanitra daholo ny olona nizaniza na de le olona ratsy be indrindra faran'izay ratsy indrindra teo ary ohatra hoe rehefa samy nandray an' Jesosy de tsisy n'izany hoe ianina ratsiratsy be lavitra mihoatra no sasa mihitsy de hatreo amin'ny tongony fotsiny anazy sisa ny fahamarinana fa tsy nandifitra anazy
fa mitobaka na de tamin'izay lalina indrindra fa hotanao izy de fahasoavana mbola nitobaka be de maritrany daholo ny rehetrarehetra. De zany mantsy zany toetra le fahamarinana fantatsika le fahamarinana le fahasoavana nanome le fahamarinana nitobaka de nitovy daholo tsy nisy tsy ampy na de kely fa nitobaka be de nitovy daholo de feno fahamarinana daholo mihitsy ny rehetrarehetra niza na zay ratsy be na zay ratsy kely na zay mba fa tsaratsara kely nitovy daholo feno de lasa nanole le fahamarinana le mitovy avo iny. De ohatsy izy le Korintiana 2:1-2 teo hoe tonga fahamarinan'Andriamanitra daholo ny olona rehefa ao amin'ny Kristy. De dinga zany ny avo le fahamarinana de marina mitovy le fahamarinan'Andriamanitra mihitsy. De zany tsika rehefa ao amin'ny Kristy, zany tsika rehefa nandray an'i Jesosy rehefa nateraky ny fanahytsika. De nitovy be raha ohatra hoe mieritreritra zany tsika hoe nateraky Adama tsika de na de zay tsy nanota nitovy ny fahotany Adama ozy izy de nandray fahafatesana nitovy le fahafatesan'ny Adama. De mitovy an'izany koa tsika rehefa nateraky ny fanahy rehefa nateraky Andriamanitra nandray le natioran'Andriamanitra tsika de lasa marina mitovy an'Andriamanitra ohatrany le tsika lasa mpanota nitovy any Adama tao amin'ny Adama ihany. De zany mantsy mora azo le izy fa ohatrany hoe misy fotoana fotsiny hoe satria tsika zatra fombafomba de na satria tsika ohatra hoe mieritreritra araky nofo de mieritreritra le zavatra nataontsika de tsy mahafantatra an'izany hoe nitoetra le fahasoavana de mitobaka be tonga de feno. Fa raha mahasary an-tsaina zany tsika ohatran'ireny rano rehefa tondraka reny feno rano tsisy an'izany hoe tambariny ihany na avoavo kely de hoe nahazo rano bebe kokoa fa tonga de mitovy daholo tsisy hoe ambany zany ntsony mihitsy na de tokana de ohatran'izany eo amin'Andriamanitra. De ndinga zany manaraka koa mantsy zany a satria fantatsika rehetra hoe verenantsika jerena am'izay le tetra le fahamarinana manontolo le Romana 3 teo zany fa tsy jerentsika ntsony le ten'Andriamanitra fa tonga de rehefa mitinina fotsiny jerentsika. 2:20 izy le manomboka amin'ny tanisa de zavatra niteneny tao mantsy hoe fahamarinan'Andriamanitra le izy fa tsy fahamarinantsika tsy fahamarinan'olombelona miova fa fahamarinan'Andriamanitra tsy miova mihitsy mandrakizay. De ohatsy izy hoe nomena maimaim-poana le izy tsy hoe miezaka antsika hamarina de tsy miezaka antsika mitazona le fahamarinana fa nomena maimaim-poana. De ohatsy izy hoe noho ny fanavotana amin'ny Kristy de ndika zany mantsy hoe fanavotana fa vita hatramin'ny farany de tsy atahorana hiova intsony. De raha ohatra hoe ampitsika tam'le Romana 3 de le 9:20 izy tsy misy idirany amin'ny lalàna tsy hoe satria Andriamanitra mijery le zavatra ataontsika tsirairay de hoe mendrika hamarina ihany sa tsy mendrika tsy misy an'izany izy fa tonga de amin'ny finoana fotsiny olona de hamarinina. De le le Korintiana 2:1-20 ohatsy hoe fahamarinan'Andriamanitra lasa fahamarinan'Andriamanitra atsika eo amin'ny Jesosy. De dinga zany hoe marin-drano mitovy fa manana le fahamarinana mitovy amin'ny fahamarinan'Andriamanitra daholo na hoe manana le fahamarinan'Andriamanitra daholo na hoe marina mitovy an'Andriamanitra daholo ny olona rehefa amin'ny Jesosy. De le tao amin'ny Romana 5 teo izy hoe mitobaka. De dinga zany mantsy zany ny fahamarinana rehefa mandray an'i Jesosy tsika de fahamarinana azo antoka fahamarinana tsy atahorana hoe miovaova de tafiditra ao anatin'izany mihitsy hoe na de manota ary aho ohatra zany mantsy tsy midika hoe tsara manota raha ohatra hoe manomano mamaky Romana tsika de mitohy amin'ny Romana 1 de mametraka zany fanontaniana zany Paoly de mivalina hoe ratsy dinga zany aza manota. Fa izy tsy midika zany hoe satria ratsy manota de mieritreritra zany tsika hoe raha manota zany hoe de tsy marina intsony fa ohatsy izy hoe mitobaka be zany fahamarinana de tsy atahorana miovaova intsony. De marina foana tsika rehefa mihinana Jesosy na misy inona zany dinga zany hoe tsy misy idiran'ny asan'ny lalàna na de kely tsy misy idirany zavatra ataontsika na de kely ny fahamarinantsika rehefa amin'ny Jesosy fa marina foana de zay. De tena hoe tsy misy mampatahotra tsy hoe mitaintaina ny kristianina hoe sao de lasa minafy be ianao sao de maninona fa raha ohatra hoe fa nandray an'i Jesosy ianao de tena azonao antoka hoe nandray an'i Jesosy marina fa tsy hoe nanao fombafomba fotsiny ohatra tena azonao antoka hoe nateraky ny fanahy marina fa tsy hoe nataon'olona fombafomba tany am-piangonana tany fotsiny ohatra. Tafiditra ao anatin'izany olona ohatra zao nataon'olona batisa tam'mbola kely tam'izany mbola kely fa tsy nandray an'i Jesosy zany fa nataon'olona batisa nitondran'olona rano tany fotsiny. De tsy ohatran'izany mantsy zany tiako tenena tsy hoe satria nataon'olona zavatra tany fotsiny fa hoe ianao mihitsy nanapa-kevitra hoe za mino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainako de za mino fa Andriamanitra nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty. De ny fahamarinanao rehefa amin'Andriamanitra de tsy miova intsony tsy atahorana intsony hoe lasa sao de ohatra hoe tafanota be loatra ianao de mitobaka mihoatra noho ny fahamarinana indray ny fahotana tsy zany fa fahamarinana ohatsy izy mitobaka be lavitra. De tena hoe zany ny fiainao amin'ny Kristy zany ny angezan'le zavatra nataon'Andriamanitra tao amintsika niaritra be mafy loatra mihitsy Jesosy de tsy misy intsony hoe fahotana mbola mihoatra le fanomezana avy amin'i Jesosy indray. De zany mantsy tsy hoe maniraka antsika manota mazava ho azy fa raha ohatra hoe mieritreritra zany ianao hoe ianao zany de te hanota de tsy tena fetsifetsy avy zany fa nanandrana nanota antsika tany aloha de tsy nisy tombony na de kely. De ny olona mieritreritra zany hoe satria Andriamanitra zany nanome fahamarinana de satria fahamarinako tsy miovava intsony de andeha hanota.
olona tsy fetsy zany fa olona manimba fiainana fotsiny mampanontany tena mihitsy ary zany ohatra hoe mpianatra de ina ny antony anaovanao safidianao zany hoe anao zavatra de animba fianaranao de animba no avinao de falany anao lasa tsisy asa lasa mahantra lasa manina de zany koa ohatra ny olona ohatra hoe lehilahy manambady ohatra mieritreritra zany ianao satria zany de hoe andeha hanota zany andeha hijangajanga ohatra de tsy fetsifetsy avy zany hoe anao zavatra ianao de aveo nimba tokantrano de aveo de korontana ny tokantrano de misaraka de aveo de ny zazakely maninona tsisy mikarakara ny zazakely de dinga zany mantsy fahotana tsy hoe satria mahainao zany tsika de andeha hanota fa izy mahafantatra fotsiny efa tsika hoe raha manota de manana mpisolo vava zany tenen'ny Jaona any amin'ny Jaona voalohany toko 2 anaka izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo ary raha misy manota de manana solo vava ao amin'iray isika de Jesosy Kristy ilay marina de dinga zany mantsy zany zavatra zany soratany ten'Andriamanitra amintsika hoe atonga antsika tsy hanota atonga antsika hoe tsy ho andevony ota ntsony fa izy zay na de sendra tafanota ary nareo sisy de manana mpisolo vava antsika amin'Andriamanitra de Jesosy Kristy le marina le nanome famarinana ao antsika de za mantsy zany tsy hoe maniraka antsika hoe andeha hanota zany satria tsy mety lasa diso ntsony fa vao may manimba tena antsika raha manao an'izany tsika ary mety mandray vokatra ratsy kokoa mihoatra noho zany noho n'Andriamanitra ohatra hoe simba ny fiaina simba ny fianarana na ohatra miasa de tsy mandeha arak'izay laony ny asa de voaroaka any am-piasana de aveo de tsy hita hoe aiza ny vola vidiana sakafo no zavatra ohatran'izany na ohatra hoe manana fifanotra mpivady de mijangajanga de aveo de tsy mandeha am'izay laony tokantrano aveo ohatra hoe misy olana zazakely tsy hita hoe atao ahoana de dinga zany mantsy ny fahotana de tena hoe ratsy sady ratsy ny fahotana ohatrany hoe mampalahelo an'Andriamanitra ohatrany hoe zavatra nanasaraka antsika tamin'Andriamanitra taloha fa na de efa teraka vaovao ary ianao de mbola ratsy foana ny fahotana mbola manimba foana ny fahotana fa hoe mila azonao fotsiny zany hoe na de tafanota ary de za manana mpisolo vava de Jesosy le marina de zay ny ten'Andriamanitra vakintsika androany fa tena hoe mila azonao antoka fotsiny hoe ny fahamarinana rehefa nandray an' Jesosy de fahamarinana tsy miovaova ntsony de fahamarinana tsy atahorana hoe lasa diso tampoka indray na hoe raha ohatra hoe tsy tafitandrina de lasa diso tampoka na hoe raha misy manameloka de lasa meloka tampoka de zay ny ten'Andriamanitra vakintsika androany de mbola manohy akasika an'izay fahamarinana zay antsika amin'ny video manaraka satria tinao ao fazanaka malalanao satria tinao